Ako voalaza teo zany dia anakiroa mirahalahy zay matianina tokoa anatin'ny tontolon'ny fikarakarana horonan-tsary eto Madagasikara no miaraka amintsika eto misy tovitovizana izy ireo ny ray RFC ny ray REC samy manomboka amin'ny R dia mifara amin'ny C fa ny dikany samihafa dia tsy zany fa Ilaza sy Ludovic miarabanareo mirahalahy mamerina trano manantitra ny miaraba omba pirarintso dia faly mandray anareo eto amin'ny plateau ny Midi Ma'nifik amin'izao talata atoandro izao talata voalohan'ny asan'ny vahoaka malagasy rehetra après ny lundi de Pentecôte. Ie miarabanao Rina iaza i finaingo dia miarabany pijery ny fandaharana. Torak'izay koa miarabanareo moa zany araka ny zay tenen'ny laza zay dia faly raisinareo eto amin'ny plateau moa zany. Ya RFC aloha ny resantsika voalohany rencontre du film court zay izy rencontre Misy S satria be dehibe ny rencontre Misy S tatarao ny rencontre film court zany nandeha amin'ny faharoa ambin'ny folo tapitra officiellement tamin'ny sabotsy teo ilay izy tany Toliara zany nanao ny clôture officielle zany hoe nanononana hoe iza no votin'ny public raha ho an'ny zay mbola tsy malala tsara ny rencontre film court festival na film izy ity marina fa court métrage film 570 ny alefako mandritra ny du 21-29 avril dia misy anaky folo eo long métrage ny tanjony ao anatin'le rencontre de film court zany le izy ity moa zany zao efa lasa panafricain mihitsy ny afrikanina no mifaninana le hevitra voizina eo zany dia hoe manao court métrage tsika mba hanao long métrage tsara rehefa feo tokony misy temps pause comme dia tsika hoe tsara le satria samy mahavita long métrage daholo mantsy le inona moa le hoe long métrage na court métrage le durée amin'ny fotsiny io fa le hoe tsara sy afaka entina mihodina amelomam-bady amanjanaka zany iny tsy vita amin'ny be sy maro dia mila mba manao exercice zany ianao manao court dia aveo no afaka manao long zay zany le tiana ivoizinao nanao vokatra tamin'ity édition ty ny vokatra zany tamin'ity inona moa zany le tiana hoe vokatra ny conclusion zany nisy efapolo teo ny invité internationaux ohatrany hoe bilan kely tsotsotra ny ataoko zany dia amin'izay mahazo zay le hoe vokatra efapolo teo ny invité internationaux eraky Afrika sy eraky izao tontolo izao dia film zay teneniko zao hoe plus de 350 film no nalefanay dia nandritra ny festival koa izahay ny produire film atao amin'ilay cadre hoe tekino dia film telopolo no vita ny eraky Madagasikara zany zay no nandefa film toerana alliance vohatra ville tena zalo mifangarongaro fa dia miaratsina tanàna fito ambin'ny folo no nandefasana no na après-région ny RFC zany miaraka amin'ilay région ny alliance française maro isan-karazany teto Antananarivo toerana 12 teo no nisy ny rencontre de film court dia nizara zay bidor anaky 5 zay efatra 5 dia que zay bidor zany ohatrany hoe iny zany le prix ohatrany hoe palme d'or hoe makatsamakary atsika ndray zany hoe ombongenjy ndray zany iny omby iny tsy mavoa gody tsy mavoa iny ohatra ka mahazo tena mampatsara an'le izy misy vola manaraka an'le izy sady tsy vitany hoe misy vola na mena 1 000 € zany zay mpandresy teo dia mahazo trophée dia alefa mianatra cinéma izy any andafy any Berlin anankiray any France atao La Réunion mandritra ny 3 4 5 6 mois le hoe ny rencontre Misy S le dehibe le raha ohatra hoe activité ny fihetsokon'ilay izy hoe misy an'izao misy fampianarana zao misy projection ary misy an'izao efa 65 any le activité maro isan-karazany ao ka tsy ho voatanisako eto fa lasa zarery miteniteny eto fa be maimai-poana ny rencontre de film court fa zay zany le vokatra dia ny tena résultat officiel amin'ny vote de public satria nandritra ny ray volana nanomboka tamin'ny début mai nandeha tato amin'ny TVM reo film reo le film gasy reny zany dia nisy vote par SMS nandeha tao dia ny film ny Hermenegilde Razavy tsy adinona no nahazo ny vote du public zay le extrait ao io zay le hitanareo mandeha andao hoe jerena kely zay extrait zay vetivety le izy aloha tsy tena extrait be ohatr' zany fa
le zay le équipe anay mandeha eny an-dalana satria misy hoe RFC on tour zay nataonay de mianga atao Tananarivo de mandeha de tonga ao Tsirabe de nandefa film zay tao matour ao de mianga ao Tsirabe indray de makany Fianaratsoa de mandefa film mianga Fianaratsoa de tonga ao Toliara amizay de tao amizay zany natao le ao 30 secondes aloha io arahantsika kely 30 secondes izy io ty zany extrait an'le film anazy loka iny zany nazo voalohany iny zany nazo an'le voalohany vote de public jeu d'enfant zatra tantara le film inona le kilalaon'ny ankizy eto amintsika eto satria marina fa ny tena m'intéressé ana amin'iny horonan-tsara iny ary sura satria sura fa iodina be any ivelany any ndroko ny RFC koa mantsy zay zany midistribue an'izay film rehetra mivoaka eto atao hoe 90% an'izay vita eto de zay manodina anazy sura fa iodina iny satria mivoy an'izay hoe zao mantsy ny ankizy tsisy mivoaka an-trano tsony fa manao jeu vidéo de téléphone de ty zany ohatrany hoe mba midéfendre an'izay hoe le izy nge le contact ianao ao an-trano de manana 5000 ami nefa tsy hitanao akory le ami de hitako hoe ty zany contrapoint zay de anisan'ny point fort n'ity horonan-tsary ty zay le thématique an'le film onao laza andia amin'ny 20 tsika zao ahoana fahitany laza ny fivoaran'ilay film zay atolotra ireo mpandray anjara nanomboka tany amin'ny voalohany indrindra hatramin'izao nanao an'izay bilan kely zay mihitsy zay tamin'ny 10e édition jerevanay zany film azo tamin'ny première édition sy tamin'izao de misy fivoarany be kosa aloha le izy satria de zay zany ary hitako mihitsy ary satria be da be mantsy ny atelier ataonay mandritra ny rencontre de film court be da be zany ny fampianarana maimaimpona ho any RFC de raha ohatra zao zay hoe manao atelier ohatra hoe ataonay betsabetsaka kokoa ny resaka écriture ohatra de scénario de amin'ny heritaona hitanao fa mivoatra be le écriture ohatra petra zany hoe eto zany misy ankizy na de hoe ataoko hoe plus de 60% eo foana ary ny ankizy vaovao mandray anjara olona tsy fantatray mihitsy zany isa-taona tonga manatitra film de eo ihany zany le efa mahazatra de hitanao le fivoarana zany mivoatra le izy ary zay koa zany mbola mahatonga anay manao an'io satria mba misy résultat an'le izy raha misy ankizy zao te hiaraka amin'ny RFC de ahoana ny de tonga izy de manantona fotsiny ny birao anay moa zany any Amazorivo ny birao ny association anay de eo akaiky ny lapy eo zay teny fotsiny vao tonga Amazorivo zany RFC de fantatra izy rehetra de na ao amin'ny Institut Français Madagascar eo Analakely ao koa zany afaka ahitananay fa iny zany le festival fa ny projet ny RFC be da be misy anankiray zay atsidy koa zay zao ny tena matematesanay am'izao be da be zany fa pitsipitsiny fotsiny aloha teneniko hoe misy anankiray amin'ny 9 10 ho avy zao zoma sabotsy latsy zany juin misy projet zay hoe Sembène across Africa teny English mantsiny le izy charme be izy io zany le hoe Sembène Ousmane io ohatrany hoe anisan'ny réalisateur africain voalohany père du cinéma africain fiantsonany izy rangaio be da be ny film nataony de misy film momba anazy nofinofiny rangaio zany hoe mba rehefa hoe ny film africain tokony hitan'ny africain satria le cinéma ary zay koa zany ny cinéma voizinay le cinéma afaka anabeazana raha ohatra zao hoe tsika moa ty miresaka ohatra zao aseho anareo le hitanao na le fampisehoana fotsiny ary zany de efa responsabilité raha ohatra zao hoe aseho anareo le rangaha adaladala manapopoka anina teo de efa tafiditra any an-tsain'ny olona iny de soanao zany ny ampiseho sa tsy ampiseho de izany ampiseho an'iny sao de misy olona satria ny olona tsy hoe mitapy akory ny pijery fa misy inconscient an'izany mandray an'iny de zay zany le ny anazy zany tena hitrikitrako ato amin'ny RFC ny responsabilité an'ny réalisateur satria ianao no mifidy ny sary ho aseho anao de le rangaha io le Sembène Ousmane io
mivoy be an'izay hevitra zay izy hoe itsika responsable tsy ny vazaha foana akory no hitantarany tantaratsika fa ndo mihitsy itsika africain ndray ny aka caméra dia ho tantaratsika ny tantaratsika africain ho alefanay mbola 8 minutes 52 ho alefanay zany io film an'le rangahy io any Fianaratsoa any Dego dia any Tuléar Tananarivo zany amin'ny timba tsy amiena aloha fa Tananarivo satria efa nalefanay il y a 2 ans koa io film eto amin'ny RFC dia zay zany le be da be le projet ray manaraka ty ngamba mifarategny koa misy hoe bureau d'accueil de tournage zay inona moa le bureau d'accueil de tournage io projet io zany atao zay atongavana tournage étranger hoe tena gros tournage ohatra hoe projet en Luc Besson ho tourné naty projet en Spielberg a tourné naty satria misy alaala mahafinaritra anazy ny zavatra eto dia mila structure d'accueil zany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy mba manonona ihany satria ny OIF no mifinancer an'io projet io dia ny RFC sy le ankizy rehetra eto an-tanàna eto zany no misy fivoriana zay moa ataonay za mantsy andeha kely any Cubar ariva dia miverina avany afaka herinandro dia misy fivoriana zay ho ataonay zany iresahana an'izy io ka ny projet cinéma zany be da be za mbola te hiverina eto zany iresaka satria be da be le zavatra atao fa le tena androany aloha zany le Gilda zany no te hafana ny Air France tiako tena koa satria Air France no mandomy be any Gilda makany Air France appareillement aminay efatra amin'ny voalohany dia any Cours de Trouville any Trouville zany izy no andeha misy festival any dia malefa ny film any dia mahazo forotsaka kely izy dia efa niresaka ihany laza teo hoe misy le fanoratana scénario sy ohatr'izany zay indrindra mahatonga ny Ludovic eto sady todika any amin'ny Ludovic daholo tsika rehetrarehetra isa roa telo any amin'ny Ludovic daholo zay mihitsy dia ny RFC ny rencontre de film court tsika ndray zao iresaka ny REC ny REC résidence d'écriture cinématographique c'est zay izy zay ary tena important be mihitsy zay hoe écriture cinématographique zay ny antom-pisin'le izy aloha zany fanjoy kely amin'le resaky laza teo ihany le izy hoe rehefa hanao film aloha zany tsy tonga dia maka caméra no hoe manana DSLR dia film aloha fa na manana scénario ary le olona matetika ny fanoratana scénario zay tsy dia azon'ny olona matetika mihinana fotoana kokoa noho le tournage misy arany misy projet zay ohatra zao nosoratako ohatra nanoratra an'izay pendant 4 mois dia nefa ny film na 26 minutes dia mba ahafahany le resaka écriture koa manko resaka aller retour izy io zany hoe sady manoratra dia à moment donné indray miverina amin'le zavatra soratako dia modifieko dia ny atongavana an'izay zavatra tsara zay zany sy mba ho international ny tena antom-pisin'le résidence d'écriture cinématographique dia nitsangana zany ny fikambanana anankiroa fikambanana anankiray moa zany hoe asasary ny anarany io asasary io zany film documentaire ny tena maro ataon'ny olona fa misokatra amina genre rehetrarehetra dia ny association anankiray misy anay moa zany Ariart dia nitsangana zany reo association anankiroa reo hoe ndora ngamba atsangatsika eto an-tanàna le hoe résidence dia justement koa ny tena antom-pisiny rehefa manoratra na hiro io na ara hafa tsy manam-potoana ny olona noratana ohatra hoe ianao ikarakara zaza n'olo-kosy ohatraohatr'izany nefa ny en même temps ianao anoratra tantara dia mety hoe tokony ho zavatra tsara zany lasa miena ny lanjany dia inona le antom-pisiny le résidence d'écriture inona tsara zany le zavatra atao amin'ny résidence amin'izay atao anatiny eo ny atao anatiny zany satria rapitso aloha zany marieketo rapitsona no lancement an'le izy dia ny atao anatiny zany misy andihany voalohany olona 20 ny raisina zany hoe efa vita sélection le olona 20 tara indray zany tsika dia reo olona 20 reo mandefa amin'ny projet any ry zareo dia jerena hoe iza no afaka manohy an'le izy hatramin'ny mois de novembre dia mandritra ny première session ty zany hidinao anaty zay le résidence zany hidinao anaty trano ry zareo anaty trano nofana hiatohana ny sakafo hiatohana ny hébergement ary reo olona ny faritra hiatohana ny friandry zareo mba ho ao amin'le résidence dikan'izay manoratra fotsiny zareo
de anakefatra moa zany zay no miankadrandry zareo a zay moa tsy hoe mpampianatra fa manao an'le antsoina hoe partage d'expérience zany hoe za moa zany efa nanao résidence tamin'ny projet an'ny laza ohatra nanoratra ny film manaraka ho ataoko le rangaty zany hoe zay roa moa zany niaraka atao zany hoe nareo zany mifankalala ay fampakalala fafaolakely aloha fotoana kisoa lasa laza fa tiako teneny efa mimena fotoana izy fa hoe ny zay le partage d'expérience zay zany miaccompagnena an'le olona de raha manana projet zareo de mety anjaranay misy fiteny zay hoe script doctor ny fiantsona anazy de karazana script doctor zany zay tsy hoe mitsabo an'le scénario tsy hoe marary le scénario fa mijery zay hoe mety inona ny amélioration afaka apportenay zany fa tsy manova an'le tantaran'le olona le izy rehefa mivoaka izy amin'ny mois de novembre de inona no mitranga de mitranga eo a izy aloha tena le izy aloha tsy hoe mandritry le tsy mandritry ny rapitsika hatramin'ny novembre izy de mity zay le izy fa misy première session de le première session juste hoe à 2 jours mity de miditra indray ny deuxième session amin'ny volana après de ohatr'izay ihany de le troisième session am'izay no 3 semaines tsy mivoaka ny trano na mety tsisy wifi koa ary sao de tenter hoe hijery Facebook sy ohatr'izany fa tena manoratra mihitsy de à l'issue an'le résidence le étape rehetrarehetra reo de ho asaina ny producteur avy any ivelany zany hoe misy producteur ho avy zany eo de le projet efa volavolaina lefa tsara lefa azo tsara rindra iny am'izay no entina varotana am'le producteur de am'izay mahanana chance kokoa le porteur an'le projet ho misy amin'ny vola sy ho lasa film le izy avy eo zay zany tanjony sy ho hita amin'ny international moa mazava zany hoe razoko tsara zany le izy mivoaka avy eo izy aloha soratra fotsiny soratra misy réalisation tsisy nefa tonga de soratra fotsiny ao anatin'io soratra io koa misy le antsoina hoe synopsis ohatra de misy koa le antsoina hoe note d'intention de mamaky an'io zany le producteur de mahita hoe ao anatin'le synopsis ny rabe zany afana mahita an'le hoe tantara rehetrarehetra rehefa lasa film zany mety io film anankiray adin'ray sasany mety io film foakely mety hoe 15 minutes arakaraka le projet an'le olona zany de ny anjaranay koa miaccompagner an'le olona ao anatin'ny résidence de mahita hoe sao de film foakely mety amin'ny anao io na hoe sao de film long métrage mety amin'ny anao io satria manakambara be anao amin'ity zavatra ity anoany zany le asanay de misy karazany anankiroa moa le atsotsika hoe catégorie le catégorie anankiray documentaire de ohatran'ny film Gilles teo zao ohatra de ny catégorie anankiray fiction de nomena vahana mihitsy zany ny olona avy any amin'ny faritra tamin'ny to première session raiky ty nisy projet avy any Tamatavy avy any Majunga avy any Toliary avy any Dego de satria koa zay mihitsy le tanjo le izy mba manana chance zany le avy any faritany de nafinaritra anay moa zany tena hoe projet tena intéressant be mihitsy nalefany anay de misy moa zany misy afaka hita zany ny issue an'le projet an-zareo après zany hoe lasa lava rehefa manoratra moa zany de manoratra amin'ny teny frantsay sa amin'ny teny inona teny frantsay aloha zany tena exigena le izy zany tsy hoe le fahaizana mamiteny frantsay fa le ventin'le izy ny tena important zany hoe mety misy sahirana amin'ny teny frantsay na manoratra amin'ny teny frantsay de tsy maninona zany fa iny afaka corrigena foana fa ny important aloha de hoe tafavoakanao ao hoe le zavatra tianao ampitaina le tantara mampisy émotion sy le hoe tsy te hiteny hoe message moa zany tsy tena loatra le izy fa mety mipaka amin'ny producteur hijery amaky an'le izy après zay ny tena zavatra possible aveo hoe aminareo rahalany no ametrahako le fanontany possible aveo hoe misy oronan-tsara ny vokarina tsy nisy soratra mihitsy possible aveo zany possible fa mivoaka an'ireo feo zany hita eo zany mivoaka an'ireo feo
fa misy kosa ny réalisateur ohatra zao hoe tsy haiko hoe retypa misy réalisateur efa enjana ohatra hoe le izy masy normalement hoe 1 minute à 1 page de misy zany le efa enjana reny mety hoe 15 page fotsiny soratany fa ny ambony ao anaty lohany ao daholo de eo izy fa film spécifique zany mety hoe tsy be dialogue be satria anao tsy maintsy tantarainao ny dialogue tsy maintsy soratanao ny dialogue de mba amenao ny acteur aloha de any izy mba misakosako an'iny fa raha le fanontanianao zany de possible ny valiny ny vokatra le izy hita be eo foana hita ihany ny soratra sy ny tsisy soratra misy koa ka anankiroa ohatra zao amin'ny documentaire ndresahako misy le ka hoe raha ohatra hoe misy usine irodana eo de anao hoe mbola andeha hanoratra ela be eo nefa liza raha irodana de tsy aleo hoe filmena aloha le izy de ny évolution zay vao manoratra projet zay misy ka ohatr'izay de misy ndraiky ka anankiray moa zany hoe tsy misy urgence le filmena le izy fa afaka manoratra tsara zay vao mifilm tsy haiko itsika ny tokantrano any raha mahatsikaritra fa hita hoe efa misy fivelarana fivoarana ngeza be ny eo amin'ny tontolon'ny asa madinity asa rehetra zay ataontsika eto oetintsika eto Midi Ma'nifik na misy ohatra ny asa ny intsy teo ny hira ny horonan-tsary etsika eto efa tena misy mihitsy ny fivoarana ary rehefa misy ny tanora zay mandray an'le izy an-tanana ao anatin'ny fifantohana tanteraka sy ny fiezahana fikirizana tanteraka mba hampivoatra trano lay tontolon'le asa ataoko mihitsy tontolon'ny asa de mirary soantsy anareo mirahalahy ao anatin'izay satria hitako hoe miara fameno zany ny asanareo mirahalahy de izahay moa Midi Ma'nifik de eto an-trano manjoy ny vaovao entinareo avy any ivelany any ahafahanay mitantara ary mampita an-trany ny ro mpanaraka manerana Madagasikara satria Midi Ma'nifik de eran'ny Madagasikara no mandray anay ary raha zay mihitsy mba tiako ararotana kely ny 13e édition de rencontre du film court du 13 au 21 avril 2018 io tsy misy limite d'âge tsy tiako mba entanina mihitsy ny vehivavy mahagaga mihitsy anareo vehivavy sy famille mandefasa horonan-tsary mbola manana heritaona zany tsika zao heritaona latsaka kely ataovy le horonan-tsary ary le izy mifaninana amin'ny africain am'izay zao ka ono azo atao ve ny hoe maka hevitra any aminareo ohatra hoe maka hevitra any amin'ny laza ohatra no horonan-tsary ohatra de maka hevitra any laza tsy mety zany asa juge parti eo amin'ny 50 € par seconde azo atao tsara ka zany azo atao tsara zany fampiresaka fa inona moa raha ohatra anao zany hoe manana idée de film tiako tena idée de film ohatra zao hoe za te hanao indépendance day fa migasy indray no nanavitra an'izao tontolo zao zay zao idée de film de ahoana am'izay ary ny anatanterahako an'izany izy antantaraiky voalohany le piskide ery aloha de iny kosa tsy izany anao an'iny fa film anao io fa za zany afaka mitenanao hoe inona ny tendance za zao mahita hoe ny tendance am'izao satria ny problème atsika gasy koa manko zao raha hoe atao hoe problème entre guillemets le internet sy ny karazany ty zany lasa mahita film américain sy vazaha le gasy de reny ny concurrent zany hoe mila manao film aux normes internationales mihitsy ianao zany zay ianao vao eritreritry hoe mitafavoaka eo mbola isy fotoana iarahantsika miresaka an'izay lalindalina kokoa sy lavalava kokoa fa anaraka dokam-barotra aloha tsika avy